eo amin'ny vaovao ny fanomanana ny fividianana olona kosa indray dia taoriany ny tantana ny faritra Analamanga mifaninana ao anatin'ny fividianana olona ny lehibe ny faritra Analamanga teo aloha Andriamatoa Andriambololona Mananjara. Mitondra ny lohalisitra HVM eto Antananarivo ny lehibe faritra Analamanga teo aloha Andriambololona Mananjara. Politika misokatra amin'ny rehetra mitanterahany atoko HVM na ny vaovao Madagasikara hoy ity kandida ity. Atao anatin'izay herinandro nanaovana an'izay fampelezan-kevitra zay dia efa nahatety distrika 12 izay tato anatin'ny faritany Antananarivo ka mitovy ny resahana mitovy ihany koa ny tokony fanomezana satria tsy misy afa-tsy ny resaka fampandrosoana ary ireo kandida 10 izay miaraka amin'ny tenako eo anivon'ny lisitra HVM dia kandida samy manana ny traikefany ary mifameno tanteraka mba ho tena amaly an'izany hitaeta an'ireo vondrom-paritra tsinjaram-pahefana satria ny antony mantsy dia tsotra ihany hoe ny loholona dia manana andraikitra anankitelo lehibe. Ny andraikitra voalohany dia ny fanaovan-dalàna, ny andraikitra faharoa dia ny tantsoroka ho an'ireo vondrom-paritra itsinjaram-pahefana indrindra fa ny commune, ary ny andraikitra fahatelo farany dia ny tolo-kevitra, ny tolo-tsaina ary ny fanohanana, ny mpanantanteraka, ny fitondrana sosikevitra eo anivo ny mpanantanteraka amin'ny resaka fampandrosoana na ara-sosialy na ara-ekonomika. Amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao dia manamafy ny fitsidihanany commune ao anatin'ny distrika samihafa eto Antananarivo ny lisitra HVM tarihana Andriamatoa Andriambololona Mananjara. Miasa ho an'ny fampandrosoana ny senatera ary vonina hitondra ny anjara birikiny ho an'ny fampandrosoana Antananarivo Andriamatoa Andriambololona Mananjara, lohalisitry ny HVM.